abatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola tafahony eto indray tsika, angataka ny fanahy masina tsika hitarika an'izao fotoana izao Tompoko, ary izy ny contrôle, izy no ampiteny eto izay tiany ambara hivavaka atsika. Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Ianao ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana. Tonga manandratra ny anaranao aho Tompo. Tonga midera ny anaranao Tompo, fa masina loatra ianao. Tsy miovy ianao maso ianao mandrakizay. Magaga ny asanao sy ny herinao. Magaga ny alibiazanao Tompo. Tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tsara ianao ry Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Misandrahatra ianao fa masina loatra. Misandrahatra ianao fa marina loatra Tompo. Tonga nandratra ny anaranao ilay any amin'ny avo indrindra Tompo. Ary mangataka ny fanahinao masina hitarika an'izao fotoana izao. Ny fanahinao masina mampiteny ahy. Ny fanahinao masina nindra ny lelako Tompo. Hapetreo ny tenako, hapetreo ny nofoko, aoka tsy izany ho hita fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Jesosy malalo, mitenena amin'ny vahoakanao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika, mbola velonaina, mbola afaka manao ny asany, mbola afaka mizara ny tenin'Andriamanitra, ny nofo, ny fahitana, fampaherezana izay omeny antsika tsirairay avy. Izara ny nofo izay omeny Tompo amaly, omeny Tompo amaly ilay nofy. Dia tahaka izao ilay nofy fa alohany hizarako azy vahitantsika ny Jeremia 29:1-7 ka hatramin'ny 7. Izaho izany efa nahazo an'io nofy io dia tena natsapa hoe hisy mosary izay mbola tsisy hatramin'izay. Hitantsika tamin'ny andron'i Davida izay voalaza tao anatin'ny Baiboly, tamin'ny andron'i Josefa. Tsy fantatsika na firy taona fa hisy mosary izay mbola tsy hitantsika. Angirifiry ny tany, maro ny taraina, maro ny mifaty noho ny tsy fisian'ny sakafo. Dia tamin'ny androany, tamin'ny maly izy afady, maly hariva, efa nanontaniana aza ny Tompo, hozaraiko izay nofy izay dia inona no teny omenao ahy ho antom-piaino. Dia vao nanokatra Baiboly aho dia Jeremia 16. Dia izaho saika jery hafa izany, eritreritra izany jery tenin'Andriamanitra hafa, fa mbola niverina nijery an'ny Jeremia 16 vao nanokatra Baiboly izany aho. Dia io no hitako ao dia novakiako. Dia tena manandrify an'ilay nofy ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra. Ka hiomana ny fanahintsika, ny ara-panahintsika, hiomana ihany koa tsika izay rehetra tratry ny herintsika. Tsika moa izany tsy afaka hoe tsy fantatsika na firy taona izay hitranganjan'ny mosary izany. Fa voalohany indrindra aloha ny ara-panahintsika no tena ataontsika ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Satria hitantsika izao Josefa, satria izy zanany dia nambin'Andriamanitra izy. Nomeny ny sahaza, nanangona sakafo mandritra ny 7 taona mosazy, mandritra ny 7 taona. Ka tsika zanany ny Tompo hiaro antsika. Fa itsika izany manomboka izao dia mampiomana antsika Tompo, mampiomana antsika. Halleluja.
Zaraiko aloha ny nofy dia avy eo vakiako ny tenin'Andriamanitra. Rehefa natory zany aho dia tsara mahita aho zany vary amin'ny vilia, dia ny teny misy feo zany ny teny hoe maro izy no faty, rofona ny faty, ny mosary noho ny mosary ho avy, noho ny amin'ny mosary izay efa anatin'izany tsika io, efa miditra amin'izany, fa ny ho avy mbola mihoatra izay hitantsika eo. Maro ny ho faty satria ny sakafo tsika na akany amin'ny supermarché ilaharana andeha hividy sakafo, ilaharana tena hoe mifamono ny olona noho ny amin'ny hanina sakafo. Ka izay ny nofy nomeny Tompo ahy zany a. Izaho zany nanofy an'ilay izy fa tsy dia tsaroako, fa rehefa izaho zany nifoha dia nampahatsiahy ny fanahy masina anahy ilay izy. Tonga dia tadidiko anaty fisainako izy zao ilay nofy, satria ilay fanahy mampatsiahy dia ilay fanahy masina. Indraindray tsika adinontsika ilay nofy fa hampatsiahivo ny fanahy masina, dikan'izay tiany hambarantsika ilay nofy, tiany hitandremantsika. Hoy rafeo hoe maro ny ho faty, ho rofona ny faty ny amin'ny mosary ho avy. Izany efa ao anatin'ny krizy tsika zao, ao anatin'ny miakatra ny vidim-piainana hitantsika, fa mbola hihoatra an'io ny zavatra ho avy. Maro ny faty satria tsy ahazakany tsy misakafo. Ka aoka tsika hiomana, voalohany indrindra aloha dia ny fanahintsika, satria raha tonga ny fahafatesana, anisan'izay io tsy hoe raha tonga ny mosary marina tsika zanak'Andriamanitra tsika rovany, fa raha tonga kosa nefa amin'io tsy fantatsika hoe ny androntsika efa tapitra amin'io fotoana io, mety hoe ahakasika antsika izay zavatra izay, fa ny homana tsika na dia hoe mbola tsy tonga Jesosy ka tratry ny fahafatesana tsika, efa niomana ny fanahintsika. Ka ny voalohany indrindra alohany hanangonantsika sakafo sy ny sisa dia ny fanahintsika aloha mila ara-dalàna ao anatrehan'ny Tompo. Haleloia. Vakiako ny tenin'Andriamanitra fa izao no lazain'ny Tompo ny amin'ny zanakalahy sy ny zanakavavy izay teraka amin'ity tany ity. Mampitandrina be antsika ny Tompo, mampitandrina be antsika izany, fa tena hoe ao anatin'ny jugementsika, fahatezery an'Andriamanitra noho ny fahotana vitantsika, noho ny fahotantsika zanak'olombelona. Kanefa kosa antsika raha mibebaka manantona azy, mifona mifotorotoro isan'andro, vonona hiaino antsika izy, vonona hamela ny helokantsika izy. Tohizako ilay tenin'Andriamanitra ny Jeremia 29:10, sy ny amin'ny reniny izay niteraka azy ary ny amin'ny rainy izay niteraka azy amin'ity tany ity koa, ho fatin'ny loza samihafa izy, nefa tsy hisaonana na halevina. Mampisaintsaina tsika io, mety mbola misy hoe mandeha mamangy olona satria nisy fahoriana, mbola misy misaona sy ny sisa. Ho avy ny fotoana tsy hisy intsony, tsy ho araka intsony mandeha amin'ny trano anankiray ianao faty tomany sy ny sisa. Mijery anankiray faty hitantsika tsy hoe maniry an'izay zavatra izay, fa araka ny tenin'Andriamanitra eto hitantsika ny zavatra nitranga ny Siria. Nga afaka nisaona azy ny fianakaviany, afaka nandevina azy, tsy afaka, mbola ohatry ny pura, mihoatra n'izy ny zavatra izay ho avy ry havana malala. Aoka antsika hiaina amin'ny fibebahana mandrakariva. Dia tohizako
fa ho zezika eny ambonin'ny tany ary ho lany sabatra sy mosary izy. Ho lanin'ny sabatra dia le ady zay hisigara zay efa fantatsika, sy mosary ho lanin'ireo zany, ho lanin'ireo sabatra sy ny mosary izy. Ka ho fihinany voromanidina sy ny biby dia ny fatiny, tsisy mpandevina, tsisy mpisaona intsony. Ry havana aokantsika hiambina mandrakariva. Aleloia, tsika nga mbola misy sakafo, mbola mahita tsika mbola mividy, ho avy ny fotoana tena hifamono ny olona noho ny amin'ny sakafo, noho ny amin'ny mosary. Tohizako ny tenin'Andriamanitra. Fa izao no lazain'ny Tompo, aza miditra amin'ny trano misy fisaonana ary aza misaonana amin'ny tsapa alahelo azy. Fa efa nisoroko ho amin'ity firenena ity ny fiadanako, hoy ny Tompo. Miala amintsika ety ambony tany mihitsy ny fiadanan'ny Tompo. Izany hoe ny fahatezeran'Andriamanitra zany noho ny amin'ny fahotany olombelona. Dia miatra amintsika izay fahatezerana. Tsy afaka hiditra ianao na hisaona amin'ny trano satria etsy heninao faty, ary heninao faty. Amin'izao mbola afaka mandevina, mbola afaka misaona sy ny sisa, fa ho avy ny fotoana hifampijery. Tsy hisy toy ny hifamonjy ety maty izao. Aleloia. Hitantsika ny zavatra nisy tany Tirikisy iry. Kokatsika hiambina mandrakariva ry havana malala. Hiambina foana atsika ary hiomana. Dia ny famindram-po sy ny fiantrana ho fatina ny lehibe na ny kely amin'ity tany ity, samy tsy alevina na hisaona na izy, na hitetehany sasany tena na hiboriany, ary tsy hisy hamankanina azy amin'ny fisaonany mba hampionana azy ny amin'ny maty, ary tsy hisy hampisotro azy amin'ny kapoaka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny. Amen. Tsisy intsony ny fisaona, tsisy intsony hoe hanao sakafo sy ny sisa, hitondra fahodranomaso sy ny sisa. Izay manko fataontsika rehefa misy ny fahoriana sy ny sisa. Fa ho avy ny fotoana na hisy tsy afaka hanao an'izany intsony, tsy afaka hanao an'izany. Amen. Ka raha azontsika atao moa zany miomana antsika, manangona izay azontsika angonina, fa ankoatran'izay dia an' Jesosy ny sisa. An' Jesosy ny sisa ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fanahintsika. Hitantsika efa nambara teo ny tamin'ny andron'i Davida. Tamin'ny andron'i Davida, ny famono ny olona mamono ny zanany atao sakafo satria tsisy ny hohanina. Ny teo ihany no miverina, ny zavatra taloha ihany miverina hitantsika eo. Ka ho antsika zanak'Andriamanitra, ho antsika kristianina zany, dia ny fanahintsika ny tena zava-dehibe. Haleloia. Ny omana ny fanahintsika hoe tena efa ara-dalàna eo anatrehan'ny Tompo ny fanahiko. Ka raha miala amin'ity tany ity aho dia mihaona aminy. Amen. Ho avy tompoko ny mosary, ho avy. Tena hoe ho maina ny tany na ny fambolena aza ho maina. Ho maina. Dian'izao manangona ianao, dian'izao ianao mamboly manangona. Satria na ny tany tsy hamokatra intsony satria ny orana tsisy. Ary na izy koa, eo ihany koa ny mpangalatra satria honoana. Ahitany ianao ao misy sakafo, izy tsy manana dia angalary ny famono noho ny amin'ny haniny. Ka ny loza izay ho avy izay tenenin'ny Tompo eto amin'ny tenin'Andriamanitra
dia tena angiry firy ny tany, tsy hisy intsony ny fiadanana. Miomana antsika tompoko, miomana. Aleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azetra mitondra indrindra ho mandrakizay. Amen. Saotra an'i Jesosy tsika dia raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola miverina eto indray mitondra, minofy, ny fizarana, mivavaka raha sitrapon'ny tompo. Tahian Jesosy daholo tompoko.